Riapa malala faly tafahona aminao indray amin'ity ora sy fotoana mamy hiaraha-tsimandray ny ten'Andriamanitra momba ny taridalana ho an'ny tokantrano izay mandray fanabeazana avy amin'ny ten'Andriamanitra ity. Mbola ilay lohahevitra lehibe hoe fanabeazana ao anatin'ny tokantrano no arahantsika hatramin'izao. Fizarana fahadimy isika io dia ny hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy. Ny olona mihitsy moa izany no tsy tsara raha irery, ka dia iresadresaka ny amin'ny fahaiza-miaina ilaina sy takiana ao anatin'ny tokantrano, mialoha ny idirana amin'ny fanambadiana isika amin'izao fotoana izao. Koa dia andeha hiara hivavaka aloha isika. Mangataka anao izay tompo-malala mba handraindray ny fisaorana sy ny fankasitrahanay, satria tsapanay ny alehibe ny fitiavana sy ny famindramponao. Koa dia raiso ny saotra sy ny dera ny aja sy ny voninahitra fa mendrika anao indrindra izany. Ankehitrindray dia nohy ny dinika mikasika ny fanabeazana ny tokantrano izahay, ary resaka ny amin'ny fiarahamonina araka ny voarakitra ao anatin'ny teninao. Koa ny faranao masina mba hanokatra ny saina, iraketanay ny hafatra ary velomanay araka izay taridalana atolotra ho anay. Ampitoera amin'ny tokantrano mandray izao teninao izao ny fiadananao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tokantrano, toerana misy fiarahamonina. Ary izay no planin'Andriamanitra raha ny teny izy. Ao amin'ny Genesisy toko 2 ka ny 19 hatramin'ny 20 aloha no jerentsika androany. Andao vakitsika izany andalan-teny ao amin'ny soratra masina izany. Genesisy toko 2 20 ka hatramin'ny 20. Ary Jehovahandriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy, dia naovako vady zaza ho azy izy. Ary tany namoronan'i Jehovahandriamanitra ny biby dia rehetra sy ny voromanidina rehetra, dia nentiny tany amin'ny rahalehilahy ireny ahitany izay hanonany azy avy. Ary izy rehetra izay rehetra nanonana rahalehilahy ny zava-manan'aina rehetra, dia izany no anarany. Dia nomeny rahalehilahy anarana ny biby fiompy rehetra sy ny voromanidina mba amin'ny biby dia rehetra, nefa tsy hita izay vady zaza ho an-drahalehilahy. Mazava ny tenin'ny soratra masina eto. Raha milaza ny soratra masina hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy, araka izany teny izany dia tsy natao hitokamonina samy irery ny olona ka ho velona tsirairay, fa natao hisy fiarahamonina. Dia fiarahamonina mirindra, fiarahamonina ao anatin'ny fifandraisana mamy, fiarahamonina ao anatin'ny fahatahoran'Andriamanitra araka ny dinika izay fahitantsika teo aloha, ary fiarahamonina ao anatin'ny fifankatiavana tanteraka no tian'Andriamanitra ho hita sy ajoro eto ambonin'ity tany ity. Tsy tsara raha irery. Araka izany teny izany ary dia ny olona mihitsy, niza eto ambonin'ny tany dia mitady namana. Na io namana ho vady, na io namana hiara-miasa amin'izay endriny samihafa eto ambonin'ny tany. Fa isan'ny mampisongadina ny sehitry ny fiarahamonina moa, araka ny nanajoroan'Andriamanitra azy ao anatin'ny fiainan'ny tokantrano, dia ny hisian'ny atao hoe vady, dia hisian'ny antsoina hoe zanaka, ny havana, ary ao ihany koa ireo antsoina hoe mpifanolo-bodirindrina, satria tsy natao hitoetra hitokamonina samy rery ny zanak'olombelona. Tsy ny vady ihany no tian'Andriamanitra hipetraka zany, fa ireo sokajin'olona voatanisa tamintsika teo ireo, ary ao anatin'izany isika tsirairay avy. Natao hifanampy ny olona indrindra fa ny vady. Ny dikan'ny teny hoe vady tokoa mantsy eo amin'ny Genesisy toko 2:20 dia ambarany ery amin'ny fanamban'ny Baiboly hoe mpanampy tandrify. Ny mpanampy tandrify, ny dikany dia izao: nisy andreo toromarika nasain'Andriamanitra nataony Adama. Ery amin'ny 7 izay nilana ny fanetretena, mila mifanampy, mifampihery mba hiainana an'izany.
nasaina niasa, nasaina miara-miasa zany ny olona. Ny olona indrindra fa ny vady dia natao hiara-miasa amin'ny vadiny. Ary raha misy ny fahatahoran'Andriamanitra dia tsy natao ho an'olon-tokana fa ho an'ny mpivady, ho an'ny mpianakavy mihitsy izany. Fa eto moa zany ny tena zava-dehibe dia ny namana voalohany ho an'ny olona ny vady. Araka ny teny hoe anaovako vady sahaza ho azy izy. Eo anatrehan'izany teny izany dia Andriamanitra no manana ny fomba tsara sy mety indrindra hanolorana vady sahaza ho an'ny olona, mifanandrify ho an'ny olona, hiara-miasa aminy, hiara-miombona fifaliana aminy, hiombona fiadanana aminy ao anatin'ny fiarahamonina ao. Raha mijery ny Genesisy toko faharoa nefa isika mialohan'ny nanatanteran'Andriamanitra an'izany fanorenana ny vady izany dia izao ny voalaza eo amin'ny andininy faha 7 sy ny andininy faha 20 manao hoe: ary tany namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny biby rehetra sy ny voromanidina rehetra, dia nentiny tany amin'ny rahalehilahy ireny ahitany izay hanonany azy avy. Ary izy rehetra, izay rehetra nanonan-drahalehilahy ny zava-manan'aina rehetra dia izany no anarany. Dia nomeny rahalehilahy anarana ny biby fiompy rehetra, ny voromanidina mba ny biby rehetra, nefa tsy hita izay vady sahaza ho an'ny rahalehilahy. Araka izany teny izany ry afa-malala dia mazava loatra ny teny fa ny olona dia tsy biby ka sanatria hanambady biby. Ny vady dia tsy natao hoentina tahaka ny biby na hifampitondra tahaka ny biby. Ny zanaka ihany koa dia tsy ho sanatry ny vava entina ho tahaka ny mitaiza na mamolaka biby, fa ny olona dia olona ihany, natao araka ny endrik'Andriamanitra, araka ny fomban'Andriamanitra, dia izay no tsy maintsy mamaritra izay ho namana, na io sehatra fanambadiana, na io sehatra fanabeazana ny zanaka ao anatin'ny trano. Tsy azo entina toy ny biby ary amafisina indray. Ny vady tahaka ny tsy azahoana manambady biby rahateo, tsy mifampitondra na sanatrin'izany miara miaina toy ny biby ao anatin'ny tokantrano ao. Fantatsika tsara ny fifampitondrana misy eo amin'ny biby, na ataontsika hoe samy mitovy, samy alika aza, na samy omby aza, sy ny sisa rehetra samy akoho, dia misy ny ady sy ny korontana samy hafa amin'izy ireny. Ary rehefa tena manahira-tsaina antsika izy ireny mazana, dia roahantsika, kapohitsika, ampiaratsika an'izay rehetra karazana herisetra mba hampitonena azy. Tsy natao ohatran'izany ny vady, tsy natao ohatran'izany ny zanaka, ny ray aman-dreny indrindraindrindra, tsy natao vingavingaina, tsy natao ampiarana herisetra na ara-pitenenana izany na ara-batana izany, ka ampijaliana sy ampahoriana toy izay anaovan'ny olona ny biby sasansasany izany. Ka dia izao le izy, toromarika omen'Andriamanitra antsika, ny vady zany, ny zanaka izany, ny olona eo anivon'ny fiarahamonina dia ny fihetseham-po fitiavana, ny fihetseham-po fanetretena araka ny efa nianarantsika no tokony fampitondrany ny tsirairay avy. Tsy maintsy mikolokolo an'izany isika mialohan'ny hidirana ao anatin'ny tokantrano. Mila mijery sy mandinika ny fihetsika ireny biby samihafa ireny isika. Ohatra, raha mahita ataontsika hoe biby lahy anankiray isika, dia tsy olana ho azy ny miaraka amina biby vavy maromaro. Tsy natao ohatran'izany ny olona, satria ny olona dia tsy biby araka ny voalaza teo aloha teo iny. Ka ny fitondrana ihany koa, ny zanaka indraindray dia misy biby izay mamono ny zanany naterana. Tsy natao amin'izany toe-tsaina izany ihany koa ny zanak'olombelona, fa natao hifamelona, natao hifampahery ny zanaka sy ny ray aman-dreny mazava loatra. Raha sehatra fanambadiana ary no tenenina, dia hoy ny apôstôly Paoly, indrindra fa ho antsika amin'ny vanim-potoana taty aoriana nidiran'ny fahotana teto ambonin'ny tany. Hoy ny teny voalaza ary amin'ny Efesianina toko 5
ka ny andininy fahadimy amby roapolo. Mahafinaritra ny ananaran'ny apôstôly Paoly ny lehilahy sy ny vehivavy ihany koa. Araka ny voalaza dia hoy ny apôstôly Paoly hoe Efesiana 5:5-5 ianareo lehilahy tiava ny vadinareo dia tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana ka nanoloran'ny tenany amonjy azy. Mahafinaritra be ny fanambarana omeny ny apôstôly Paoly antsika fa dia fitiavana no ifandraisana amin'ny vady. Fitiavana mitondra makamy famonjena. Nahoana moa no antsoina hoe famonjena? Satria tsy mahavonjy tena ny olona, mila namana izy. Ary nisan'ny tena andraikitra lehibe tokony hosahan'ny olona ao anatin'ny tokantrano ny vady, na lehilahy io, eny fa na ny vehivavy koa aza, dia ny fanoloran-tena ho famonjena ny vady. Na izany fanoloran-tena hamonjy azy amin'ny aretina mba ho sitrana izy, indrindra fa ny fanoloran-tena mba hamonjy azy ho mpiara-mandova ny fanjakan'Andriamanitra ny lehilahy sy ny vehivavy ao anatin'ny tokantrano ao. Fiarahamonina ihany, tsy ohatra ny biby araka lefa voalaza teo iny. Raha mijery indray isika mikasika ny ray aman-dreny sy ny zanaka, dia hoy ny Efesiana 4:9-10 mantsy ny ankizy. Anaka, maneke ny ray sy ny reninareo ao amin'ny tompo. Mahafinaritra dia mahafinaritra izany fanambarana omeny ny soratra masina izany, ao amin'ny tompo dia ekeo ny ray sy ny reny. Ary manaja ny ray sy ny reny hoy izy, satria izany no didy voalohany misy teny fikasana, dia le hoe mba ho maro andro ahita soa ety ambonin'ny tany. Aoka anaka, mba ho toe-tsaina manaja no itenenantsika amin'ny ray aman-dreny. Eny fa na dia mety mba sendra tafateny teny marary aza izy ireny, dia tsarovy fa io ny hevinao dia mba ajao ihany izy satria mba tonga saina ihany koa izy raha ohatra ka ankatezera no iteneny aminao nefa ampanajana no itenenanao sy amalinao azy. Toy izany ho antsika ray aman-dreny nianatra sy ny torohevitra omenantsika dia voalaza eo amin'ny 4:9 amin'ny Efesiana ihany ka ny 5 hatramin'ny 7 izay milaza toy izao hoe ianareo ray azafady hoe aza mampalahelo, aza mampahatezitra ny zanakareo. Azafady ny 7 aza mampahatezitra ny zanakareo fa tezao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny tompo izy. Ny tompo raha ny resaka ny amin'ny atao hoe fifandraisana dia izy hoe malemy fanahy sady tsy miavonam-po dia aoka izany ny hoe tsika mananatra ny zanantsika tsy ampiavonavonana fa ampalemem-panahy. Ho an'ny mpiasa dia voalaza eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 7 dia ny hoe ianareo mpanompo, maneke ny tomponareo araka ny nofo amin'ny fahatahorana sy ny fangovitana ny fahatsorana ny fonareo toy ny fanekenan'ny Kristy ihany, tsy amin'ny fanompoana eo maso tahaka ny mpila sitraka amin'ny olona fa tahaka ny mpanompon'i Kristy manao ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fo. Mahafinaritra loatra izany fanambarana izany hoentintsika mpiasa manaja ny mpampiasa antsika. Ary ho an'ny mpampiasa indray kosa dia hoy ny 9 sy ny 10 manao hoe ny 9 azafady, ary ianareo tompo manaova toy izany aminy kosa ka atsaharo ny fandrahonana, aoka tsy ho mpandrahona zany tsika raha mampiasa olona, ary satria fantatrareo fa ny tompony sady tomponareo dia any an-danitra ary tsy misy fizahan-tavan'olona aminy. Eo anatreny izany rehetra izany ary ilay teny hoe tsy azo vadiana ny biby, ilay teny hoe tsy hita izay vady sahaza ho azy, ny toetra n'ireo biby ireo dia tsy azo ampitahina amin'ny toetrantsika olombelona. Fa isika dia manana fahamboniana manokana anaovan'Andriamanitra antsika, natao ahay miara-monina isika, manomboka eo amin'ny mpivady mifanaja, mifankatia, mifanome voninahitra, miara-miasa amin'ny zavatra rehetrarehetra. Ary eo amin'ny fanabeazana ny zanaka ihany koa dia ohatran'izany, ampitiavana lehibe satria lova avy amin'Andriamanitra izy io ary mbola hanadinan'Andriamanitra antsika ray aman-dreny ny amin'ireny zanantsika ireny. Dia ny zanaka manaja ny ray aman-dreny amin'ny mpifaliana satria tsy natao ohatran'ny biby hoe rehefa tezitra ny zanany dia mety anaikitra ny rainy aman-dreniny, fa natao hanaja sy hanome voninahitra ny ray aman-dreny ny zanaka, fa azahoana tombotsoa lehibe, azahoana fitahiana izany. Ary
ny mpiasa dia mba miasa amin'ny fatahoran'Andriamanitra, ny mpampiasa dia mampiasa amin'ny fitiavana, amin'ny fahalemem-panahy ireo mpampiasa azy. Rehefa arindra toy izay ny fiainana rehefa malala, maka an'izay oham-panabeazana avy amin'ny tenin'Andriamanitra voalaza tao amin'ny Genesis 2:2 izay isika, dia ahita fifaliana sy fiadanana eo anivon'ny fiarahamonina mpivady, mahafatra-po, mpianakavy, mahatehoty ary mpiarahamonina, mpiara-miasa, mpampiasa sy mpiasa ao anatin'ny fahatokena sy ny fatahoran'Andriamanitra dia ho lafatra ny fiainana ary ho tratra ny be izay voalaza hoe fanabeazana dia hita fiadahana sy famonjena isika. Andao entina mbavaka izany mba hiainantsika mianakavy. Saotra sy dera ry aja sy voninahitra atolotra ianao Andriamanitra ray. Satria dia ray be fitiavana ianao, mamindra fo sy miantra, mamela heloka, ary indrindra miasa mitiarakaranay mandrakariva, dia ho anao hatrany ny voninahitra mandrakizay. Fa mba tianay hananana izany toe-panahinao izany, tia matehotia eo amin'ny fiainana. Ko mampianara ny lehilahy, mampianara ny vehivavy ao anatin'ny tokantrano mba hiaina ifampitondra toy ny zanakao lahy sy zanakao vavy. Mampianaranay raha hiditra ny tokantrano ny zanakay mba hiaina sahady velona sahady izany toe-tsaina izany, ary dia mba ho vady sahaza sy mendrika avy aminao tokoa ny tokantrano izay ahorona amin'izay fotoana izay. Mangataka aminao ary izay, hanome anay ny fananao masina, hanolo-pahendrenanay mba hahatonga ny tokantranonay ho voahomana, tsy hanana fiadahana ihany amin'izao fiainana izao, fa hanana fifaliana handova ny fiainana mandrakizay. Dia ho anao ny voninahitra mandrakizay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.